Allo, fitiantsika kely vetivety fotsiny nataontsika nandritra ny andro voaloha sy faharoa so dia nisy olona zendratsy teo. Ny andro voaloha moa izany dia hoe fitiavan'Andriamanitra anao tsisy fetra. Izay no mampijoro ny fanahintsika, izay mampijoro antsika, izay mampijoro ny identité antsika. Izay izany ohatran'ny hoe base na fondation ny atao hoe fiainana kristianina. Raha tsy fantatritsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia misy ohatran'ny tsy tonga lafatra ihany, vilana ihany, misy lesoka ihany ny relationtsika amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra io tena tia anao. Tsy miankina amin'ny hoe performance na ny toetra na n'inona fa tia anao, tsy misy fepetra Andriamanitra ary mamindra fo sy miantra foana izy. Izay ny androntsika voaloha dia mba hangatantsika amin'Andriamanitra, mba hanana izay révélation izay tsika nefa nanana ary mba ho lalindalina kokoa hoe fitiavan'Andriamanitra satria izay zany ny ankrantsika ny hoe ny zavatra ifikirantsika mafy indrindra dia ny fitiavan'Andriamanitra. Izay tsy tokony tsisy afaka analan'izay amintsika. Dia omanintsika resaka hoe ny identité antsika, iza moa tsika dia niteneniko anareo ilay hoe misy ohatran'ny hoe filaharana zany izy voalohany indrindra dia ilay hoe verbe être hoe je suis. Je suis en Christ. Zay zany ahako. Je suis fa tsy hoe ny identitéako tsy miankina amin'ny zavatra ataoko na ny asako na ny titrako. Le hoe je fais des choses, non, ny identitéako miankina amin'ny zaho amin'ny tompo. Zay le hoe je suis en Christ. Izy ianao je suis hoe zanak'Andriamanitra ianao sarobidy loatra ianao atrehan'Andriamanitra, ianao ambassadeur an' Jesosy, ambassadeur an lanitra, ianao voaositra satria kristiana ny anaranao, ianao mpandresy eo amin'ny tompo ianao. Fa tsisy hoe za dondrina. Tsika zany tsy mifantoka amin'ny zavatra negativa fa inona kay nanaovan'Andriamanitra anao. Zay moa zany le nivakitsika hoe volavolain'Andriamanitra atao akibo ianao, izy ny programme an'izany rehetra zany fa tsisy kisendrasendra. Dia avy eo amin'izay hoe avy amin'ny hoe je suis zay vao makao amin'ny hoe je fais, hoe inona kay nasain'Andriamanitra ataoko, inona ny asako, inona ny zavatra ataoko ho anazy no asa fanompoana, fa tsy any ny identité antsika, tsy any amin'ny je fais encore moins any amin'ny hoe je possède, hoe fananako, ny volako, ny asana dia eny ara hoe vadiko, ny zanako, ny tomobiliko, na dia ny talento omen'Andriamanitra ara na hoe ny don spirituel omen'Andriamanitra tsy any ny identité antsika. Fa fananana rehetra omen'Andriamanitra antsika araka ny lazaina dia hoe ianao mpitantana ihany ary ho adinina amintsika ireny hoe ahoana moa ny tantananao an'ilay ressource rehetra nameko anao na naturel na spirituel. Mpitantana ianao fantatritsika tsara moa fa rehefa maty tsy misy mitondra na tapampanjaitra ray ary fa makany fa dia izay fotsiny hoe lasa ianao dia izay mpanaoviny olona anao dia lasa ianao. Raha ny eniny teny vakiana teo zany sika dia ohatran'ny azontsika saina tsara moa miaraka amin'ilay titrako hoe marcher avec Jésus, miaraka mandeha amin'ny Jesosy ianao ny tanjona moa zany dia mba hitovy amin'ny Jesosy hovaina tsikelikely isan'andro ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, de gloire en gloire hozy izy ny baiboly amin'ny teny frantsay avy amin'ny tompo dia avy amin'ny fanamasina zany no manova-tsika. Dia hoe manatona an'Andriamanitra tsika, manatona ozy izy an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, misy ohatran'ny baiko zany ao. Fa rehefa manadino an'Andriamanitra ny olona indraindray dia mety tsy hita koa Andriamanitra zany. Diovy izy ny tananareo mpanota ary ataovy madio ny fonareo tosainy. Ny saintsika zany tokony mifantoka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra rery. Andriamanitra zany tsy zaraina satria Andriamanitra zany voalazan'ny baiboly izy Andriamanitra saro-piaro, ohatran'ny hoe vadin'ny fiangonana, Kristy ny vadin'ny fiangonana dia saro-piaro be ilay Andriamanitra zany aminao ary tsy mizaranao tsy te hizaranao amin'izao tontolo izao sy amin'ny zavatra hafa Andriamanitra fa 100% zany Andriamanitra. Izay ny fotsika zany tokony 100% amin'Andriamanitra fa tsy mirorosaina hoe zaraiko kely Andriamanitra, androany Andriamanitra rapito je sais pas mbola ao ve Andriamanitra fa Andriamanitra 100%. Dia Jesosy koa zany miteny hoe raha mino anareo izy dia ny asa ataoko no ataonareo ary anao asa lehibe n'izany ary nareo satria za makany amin'ny ray. Za ve dia anao asa lehibe no Jesosy moa na ianao rery ve dia anao asa lehibe no Jesosy fa le tsika be dia be miaraka manao asa zany ny tenen'i Jesosy io hoe manao asa lehibe ho anazy satria izy makany amin'ny ray. Manina moa izy makany amin'ny ray? Raha tsy nakany amin'ny ray izy tsy nomena ny fanahy masintsika. Ny olona tamin'ny Jesosy mbola tetỳ ambony tany tsy nisy nanana ny fanahy masina en permanence zany
Jaona mpanao batisa angamba ny voasoratra hoe ohatran'ny feno fanan'Andriamanitra tany kibondeny ny fany ankoatr'izay ohatrany tsy misy raha tsy diso ahako fa noho ny efa niakatra tany an-danitra Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Non, nitsangana tamin'ny maty izy aloha dia nanome fanahy masina ho an'ny apôstôliny dia avy eo noho niakatra tany an-danitra izy tamin'ny andro Pentekosta nandatsaka ny fanahy masina voalohany amin'ny fiangonana dia izay tsika vao nahazo daholo. Raha tsy nakany an-danitra Jesosy zany dia tsy afaka manana ny fanahy masina tsika, nefa ny fanahy masina manome révélation antsika hoe izy Jesosy izy Andriamanitra iray. Dia raha ohatra zany Jesosy nijanona taty ambony tany ka mipetraka tany Jerosalema dia maka audience amin'ny Jesosy tsika ka tsy fantatro hoe 30 taona ve ianao vao mahazo audience 5 minutes amin'ny Jesosy mety ho nanahirana be ihany fa satria izy niakatra tany an-danitra dia nanome antsika ilay fanomezana sarobidy indrindra dia fanahy masina. Ary mpampianatra izy ny mpianatra izy tsy mihoatra noho ny mpianatra na ny mpanompo noho ny tompony fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga araka ny mpampianatra izy dia mimpanompo raha tahaka ny tompony dia tsika zany tanjosika mba ho tonga ohatran'i Jesosy daholo. Mbola tsy eo tsika fa miezaka isan'andro tsika. Antsoin'Andriamanitra zany tsika mba hanahaka an'i Jesosy amin'iny amin'ny toetra. Dia fantatrareo tsara ilay Galatiana 5:5 faharoa sy 7 hoe vokatry ny fanahy. Dia haitsika tsara mihitsy le izy hoe anankisivy ny atao hoe vokatry ny fanahy voalohany indrindra ny baziny dia fitiavana. Ary le valo manaraka ireo en fait ohatran'ny hoe sous catégorie manifestation fitiavana aloha ataoko hoe manifestation fitiavana satria ao anatin'ny fitiavana misy fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po ireo zany no tokony fruit ananantsika. Zany fruit zany mitombo zany volena kolokoloana. Le fruit io le anankisivy tsy mitovy amin'le don de l'esprit anankisivy izay ao anatin'ny Galatiana non c'est pas dans Galatiana fa any Korintiana misy anazy dia fantatsika tsara moa le hoe miracle ny teny fahalalana, ny teny faminaniana, ny fanasitranana sy ny rehetrarehetra tsy mitovy ireny don amen'Andriamanitra maimaimpony ireny fa le fruit mila kolokoloanao. Mila kolokoloanao dia eo zany tsika androany nijery hoe ahoana ka ny kolokoloantsika andreo fruit ireo mba hamokatra tsara le azonao, mba tsy ho fruit kely mangidy kely fa mba ho fruit ngeza be tsara tarehy raha jerena juteur hohanina misy nofony tsara mahavoky mahasalama. Zay zany tokony fruit atsika fa tsy fruit marikivy kely mantakisoka kely foana nefa efa 20 taona kristiana tsy tokony izay tsika fa tokony fruit zany mitombo le izy na eo ary zany ny talenta koa nomeny Jesosy atsika zay le hoe entina manompo dia ampiasaina fa tsy ampirimina. Raha ny talenta naturel zany ohatrany hoe ny asanao inona ny asanao ataovy tsara ny asanao. Tokony hoe zay moa le niteny antsika hoe ny resource rehetra amen'Andriamanitra atsika dia entina anasoavana ny hafa en fait na dia hoe ianao miasa amin'ny entreprise entina anasoavana ny hafa. Dia tsika koa zany samy manana personnalité tsy mitovy. Ny sasany ohatrany hoe introverti, extroverti ary zay moa le hoe tsy mifanina antsika sady tsy mifampialona sady tsy mifampitsiriritra fa unique ianao dia hafa ny talenta nomen'Andriamanitra anao. Hafa koa fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao io izy ny Baiboly dia zarazaraina fanahy masina arak'izay itiavany azy. Misy mety manana an'ilay fanomezam-pahasoavana anankisivy, misy mety manana 5 fa normalement aloha farafaratsy ny tokony mba manana asa tsy haiko 3-4 fa possible re manana anankisivy manana izy rehetra tsika. Ankoatran'izay moa zany misy ny talenta hafa voalaza amin'ny Baiboly koa ohatrany hoe ny administration na manana ataoko hoe ministère angena fiangonana tsy maintsy mba mila olona mahay mijery an'izany administration zany fa tsy hoe natao hitory-teny daholo ny olona na hanao apôstôly daholo ny olona tsy hany fa le zarazarain'Andriamanitra le fanomezam-pahasoavana mba hahatonga an'le fiangonana an'le hoe corps du Christ mifameno zany fa tsy mifaninana. Zay ny tokony ho izy. Ary le fiantsoan'Andriamanitra antsika zany mba hitovy amin'ny Jesosy dia mba hamokatra vo tsara, mba hiasa tsara. Ary hoe ninona ozy izy ataonao dia ataovy toy noho an'i Jesosy. Dia zay le izy. Ary tsika ozy izy koa nantsoina handeha amin'ny hery sy ny fahefana izay ananan'i Jesosy. Zay le hoe tokony tonga tsika mpanompo tokony mitovy amin'ny tompo ary tsika mpianatra tokony mitovy amin'ny mpampianatra. Zay zany ny tanjony. Ahoana raha ny ahatongavantsika amin'izay hoe mba mandeha amin'ny hery sy fahefana nananan'i Jesosy zay. Ao anaty Baiboly eo tsy misy mihitsy hoe nandeha Jesosy dia nisy marary dia tsy sitrany.
Na nandeha Jesosy dia nisy devoly fa tsy mivoaka. Dia koa maninona ary tsika? Afaka foana ve tsika dia sitrana daholo? Misy sitrana. Tsy fantatra hoe firy amintsika rehefa namoaka devoly, mety tsisy mivoaka, mety mivoaka, tsy fantatra. Fa Jesosy zany tamin'ny tetỳ ambony tany tsy nisy an'izany mihitsy hoe échec. Kanefa koa navelan'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra tsika indraindray ahita an'izany échec zany. Fa ny échec, l'échec nous maintient humble. Eritrereto tsara anie, raha tamin'ny fiainanao anao mbola tsy nisy échec mihitsy fa ninona ataonao dia mahomby daholo. Na resaka ataoko hoe fianarana, asa, examen, na resaka fivavahana, na resaka ohatran'ny hoe mivavaka amin'ny marary ary ianao sitrana daholo. Asa ianao rehefa mivavaka amin'ny maty mitsangana daholo. Fa raha tsy mananamba hoe nisy fotoana tsy nety mihitsy ny zavatra nataonao lasa mirehareha. Misy olona manko miteny hoe Jesosy mitely fotsiny natsangany tamin'ny maty fa ny azy zay 20. Ka dia izy mihitsy ny tena efa rôla be zany. Ansolon'i Jesosy mihitsy hono zany moa izy. Fa nefa isika kosa natsoina andeha amin'ny hery sy fahefana izay ananan Jesosy. Inona ary zany ny tokony ataontsika? Ny hery sy fahefana dia avy amin'ny fanahy masina. Misy teny ohatran'izao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:5-7. Jesosy avy any Nazareta hozy izy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ary nandehandeha nanao soa. Zay zany mission Jesosy, nandehandeha nanao soa sy nahasitrana zay rehetra azon'ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Tsy misy lakile, misy secret sy lakile kely ao anatin'io. Voalohany indrindra zany nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina Jesosy nahazo hery. Dia mission nandehandeha nanao soa sy nanasitrana zay rehetra azon'ny herin'ny devoly satria manino? Les conditions importantes be Andriamanitra nomba azy. Zay li nilatsika ilay andro voalohany, nampahafantarina antsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny alalany, ny ahavo, ny sakany, ny halavany, tsy takatry ny saina sady tsy lany, tsy ritra. Mba hafantaranao fa Andriamanitra momba anao. Ny olona rehefa tsy mahalala ny fitiavan'Andriamanitra ray azy dia manana doute hoe tsy afaka hivavaka ho an'ny olona androany fa androany nanotra. Ka dia androany aloha mbola hifona be fotsiny dia rapitso izay vao mivavaka mangataka ho an'ny olona. Satria zany mila manonotra aloha anatrehan'Andriamanitra. Nefa ny Baiboly miteny hoe raha mifony ianao dia voavelan'Andriamanitra ny helpo. Tout de suite fa tsy niteny izy hoe raha mifony ianao androany afaka 24 heures iny avelako. Fa tsy fahafantarantsika an'izay hoe izy Andriamanitra ray izay zany mahatonga antsika indraindray manana ny hevitra diso hoe za mieritreritra tsy tian'Andriamanitra ahako. Za mieritreritra tezitra amiko Andriamanitra, za mieritreritra déçu amiko Andriamanitra. Ina moa ny adéçu an'Andriamanitra anao fa efa fantany ny zavatra rehetra ataontsika na amin'ny ampitsona mandrakizay dia efa hitan'Andriamanitra daholo hatramin'ny voalohany. Ianao tsy mahalala hoe inona no mety ataonao, ahoana mety ho réactionnao, fa Andriamanitra efa mahalala daholo. Donc tsisy hoe déçu aminao Andriamanitra. Fa tsika fotsiny hoe miezaka. Ahoana ary ananantsika an'izay hery sy fahefan'i Jesosy zay, inona mba tokony ataontsika? Satria tsy maintsy misy ezaka avy amintsika ilay izy. Dia izao ilay izy. Ilay izy zany tsy komplikaina fa tena tsotra rehany. Jesosy voaositra, zay ny anarana hoe Kristy. Ny Kristy tsy hoe nom de famille an'i Jesosy. Fa ny dikan'i Kristy dia hoe voaositra. Jesosy ilay voaositra manana ny ositra masina ary ny fanahy masina nameno azy sy nanome azy hery. Nanaovany ny asa, ny hery sy ny fahefany. Donc raha te ohatran'i Jesosy ianao dia mila mifampikasokasoka amin'ny Jesosy. Ny fananana hery sy fahefana tsy fahaizana tsenjery Baiboly fotsiny na hoe rehefa miteny dia na mivavaka na mamoaka devoly dia miteny mafy be dia misy hery. Fa ny fanananao ny hery, ny fanahy masina miasa ao anatinao izay vokatry ny relation intime manananao amin'ny Jesosy. Plus ianao zany akaiky an'i Jesosy dia plus ianao mahazo an'ilay menaka dia ilay hery fanahy masina izay miasa ao anatin'ny fiainanao ary anasoavanao manodidina anao. Ilay diloilo masina mikoriana avy any amin'i Jesosy mankao amintsika zany no ananantsika hery dia mi-influencer anao sy manodidina anao. Ilay fahazavan'i Jesosy ao anatinao raha kristianina ianao. Misy jiro mitsilopilopy io zany
Raha ohatra zany ianao mbola tsy nahalala an' Jesosy ka nandray an' Jesosy dia zay hoe teraka indray hoe teraka indray ay ve Jesosy ny mpamonjy ahy dia misy lumière mirehatra ao anatinao. Talohan'izay zany ny fanantsika ireo ohatrany maty ohatrany hoe mort vivant zany quelque part fa rehefa niditra ao anatinao Jesosy ny fanahy masina Jesosy moa zany fanahy masina dia mirehatra le fanahy kelinao misy jiro ao dia rehefa kolokoloinao iny asiana an'le menaka dia mitombo iny hazavana iny dia rehefa me manantona an' Jesosy kokoa ianao ka me mifeno ny fanahy masin'Andriamanitra ka mamantsika nofinao amin'ny hazo fijaliana dia miala le enao sy ny lobe anao enao foana moa zany fa isika anao ataoko isika zao dia misy tafitoana isika dia mahafantatra hoe ay ve tsy tian'Andriamanitra zao ay tsy anao an'izany tsony ampy eo fanahy masina dia me mitombo ny fanahinao dia me manara-dia an' Jesosy bebe kokoa anao mitombo ny herim-panahy ao anatinao mitombo le dililo maso ao anatinao mitombo le afo ao anatinao dia fahazavanao satria moa zany le efa nazavaiko anareo hoe tsika zany tripartite tsika ianao zany fanahy ny tena olona dia fanahy ianao dia mipetraka ao anatina vatana dia tsika vatana nofo io dia manana âme ianao dia le âme zany iny âme iny le mila folahana iny âme iny le mila fatsihana amin'ny hazo fijaliana ny âme zany dia ny volonté anao ny émotion anao ary ny intellectao ireo telo élément telo izay miconstitue ny âme anao ireo mila folahana mba hanaraka an' Jesosy fa rehefa mitovy amin'i Jesosy kokoa ianao dia ny fisainan'i Jesosy no lasa fisainanao zay zavatra tsy tian'i Jesosy tsy tianao tsy olona zavatra ho anisan'izany ny fahotany tsy olona ny olona tiana foana satria ny olona rehetra tian'Andriamanitra efa na dia ny olona faran'izay ratsy toatra azy tsika tsy miady amin'ny olona fa miady amin'ny fanahy satria fanahy daholo ny ao ambadika ireny ny intellectao zany tokony efa hoe mba zay fisainan'i Jesosy no tonga ao aminao volonté anao tokony manaraka ny sitrapon'Andriamanitra io amin'io le mila folahana io amin'io le mila fatsihana io amin'io rehefa mitovy amin'i Jesosy dia lasa ohatrany hoe iraina rosy Jesosy rehefa teraka indray ianao ny esprit anao parfait fa mila mitombo izy rehefa manaraka an' Jesosy ny makafolaka mitombo ny esprit anao dia mitombo ny herim-panahinao ny herim-panahinao mitombo rehefa fenao le dililo masina ianao ary miredareda ny afo ao anatinao rehefa me folaka ny amanao ka manaraka an' Jesosy ohatrany hoe maka ny atao ve misy Jesosy ao anatinao ao dia ny amanao maka ny forme an' Jesosy dia me transparent ianao rehefa me transparent ianao dia hitan'ny olona ny hazavanao anatinao rehefa me transparent ianao dia hitan'ny olona ny Jesosy ao anatinao na tsy miteny ary ianao zay le hoe fa tsy io isan'andro ny nofinao rehefa miresaka ny nofony amin'ny baiboly hoe fa tsy io ny nofinao c'est pas le corps hoe nofo rasy tolantina andeha ho fatsihany misy moa diso fandray amin'le resaka paka any amin'ny fivavahana hafa sy culture sasany reny dia fatsihana mihitsy ho zareo amin'ny andro paka diso tanteraky ny nofinao dans le sens hoe ny amanao mila fatsihana fa tsy ny nofo fizikanao fa le diloilonao tokony miredareda foana io mila kolokoloinao ary rehefa mitombo le diloilo sy afo anatinao dia le ianao le ohatran'ny hazo ny fruit anao koa mitombo mamokatra be dia be dia mahafinaritra sady matsiro ny tsara tarehy zay le izy dia fahasoavana men'Andriamanitra na koa no don spirituel dia miroborobo dia active indraindray moa zany misy olona ohatrany ao amin'ny baiboly natao ametra-tanana mba hiactive amin'ny fahamezam-pahasoavana ohatrany natao amin'ny Paoly tamin'ny Timoty sy ny lafa rehetra volontsika ao amin'ny baiboly ao le afo sy le diloilo zany ilainao ilaitsika raha te hitombo ianao tadidinao hainao tsara le tantaran'ny Virgine folo le 5 adalana ninona tamin'ny farany kristianina daholo ny ireo Virgine folo ireo fa le 5 adala tsy nanana menaka tsony satria tsy nikolokolo satria variana tsy mba nijery hoe aiza ho aiza ny avy ny menaka atao anatiko anatin'le lampy lany ny afo tonga mipapakatra tonga Jesosy hozy Jesosy miala tsiny tsy malala anareo midina amin'ny vavahady zany hoe possible kristianina tavela satria tsy ampy afo sy diloilo tsy ampy diloilo ianao dia maty ny afonao tsika mila mizara an' Jesosy kanefa rehefa tsisy ninina moa anatinao inona moa no zarainao fa dia lasa ny sainao fotsiny zarainao le amanao zarainao fa tsy le amin'ny fanahy fa rehefa ohatra ny amanao folaka dia mahaino an'Andriamanitra kokoa ianao dia rehefa mizara ianao
misy fahasoavana men'Andriamanitra anao, zarainao, prinsipan'Andriamanitra, plus ianao mamehy, plus iny ampitomboin'Andriamanitra, ohatran'ilay talenta ao anaty baiboly. Tsy ny hoe be dia be ilay zavatra lazaiko anareo fa raha mifantoka ianao misy voarainao ihany. Fa rehefa mizara ianao dia amen'Andriamanitra, mizara ianao dia amen'Andriamanitra, ohatrany hoe manao investissement ianao zany dia ampitomboin'Andriamanitra, zay ny ataoko hoe fa raha ka ihatra ianao dia tahirizona ianao fa rehefa lany iny dia tsisy intsony. Ny tokony ataontsika zany mila ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny baiboly, mila ny fanahy masina ianao, fa raha ny tenin'Andriamanitra fotsiny tsisy fanahy masina, lasa zay mahatonga ny olona manana esprit religieux. Misy moa nametraka fanontaniana tamiko hoe inona ny batisa sitrika, batisa zazakely, inona maninona lasa atao doctrine le batisa, hoe raha tsy asitrika nareo dia tsy voavonjy. Aiza ao anaty baiboly no misy an'izany, fa alain'ny olona le tenin'Andriamanitra ka rehefa tsy sisy fanahy masina mitarika azy dia ovaina doctrine le zavatra raha hitany ao dia tsy mahalala ny karakteran'Andriamanitra, tsy mahalala ahoana ny fomba fiasan'le fanahy masina, tsy mahalala loatra an' Jesosy dia atao lalàna le izy hoe raha tsy asitrika anaty rano ianao tsy voavonjy. Dia lasa ohatrany hoe asiana zioga religieux, zay ny atao hoe esprit religieux, dia mamatotra ny olona, fatorana indray ny olona hoe raha tsy asitrika anaty rano ianao tsy voavonjy, nefa Jesosy tsy niteny an'izany. Zolahy teo am-pifanan'i Jesosy tsy natao batisa, nefa hozy izy hoe androany ianao hiaraka amiko any amin'ny paradisa. Ilaina zany tenin'Andriamanitra, baiboly mila mamaky ianao ilaina ny teny manokana ho anao, satria misy ilay hoe teny rema zany na profesia namenanao na Andriamanitra miresaka aminao amin'ny alalan'ny baiboly na amin'ny alalan'ny zavatra isan-karazany ilaina ny fanahy masina ilainao raha te hitombo ianao, indrindrandrindra koa fankatoavana an'Andriamanitra, fa ny olona tsy mankatao an'Andriamanitra dia tsy maheno intsony amin'ny farany. Zavatra nasain'Andriamanitra nataontsika efa ela be ara tsy nataontsika mihitsy dia maninona moa Andriamanitra niteninina aminao discipline reo olona, discipline, miala tsiny, fa tsy maintsy mila discipline fanarahana an' Jesosy, miala tsiny. C'est comme ça. Ireo rehetrarehetra mitambatra ireo no mampitombo atsika mba hitovy bebe kokoa amin'i Jesosy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Zay zany le izy. Maninona no miteny an'izany rehetrarehetra izany? Raha mijery antsika ao anatin'ny baiboly Petera, ny aliko Petera manasitrany fa maninona reo olona? Satria le Petera efa tsy miexista intsony le Petera tena Petera, fa tena ohatrany hoe Jesosy ao anatin'ny Petera mandeha manao zay. Ohatrany hoe sasaby Petera voana indray fanahy masina, nefa talohan'izay nitsoaka. Tablian'i Paoly sy mosoaran'i Paoly reo olona manala fanahy ratsy. Paoly tsy tonga tany akory fa ohatrany hoe tia alefaso dia petraka le olona dia mivoaka ny devoly. Satria maniny le ositry ny fanahy masina na le onction na le herin'ny fanahy masina transférable sady tangible. Dia zay le hoe nisy olona rehefa manana fahasoavana ohatr'izany ka feno fanahy masina na ny akanjo anaovany ara dia efa mamoaka devoly. Ohatrany nataon'i Paoly, ny aliko Petera manasitrany. Tsika zany alefisarintsaina ianao, akito kely ange masonao dia alefisarintsaina ianao hoe misy menaka avy any amin'i Jesosy mitate dia feno ianao, miditra ao anatinao aloha menaka dia feno ianao dia mirehitra be ny afo-panahy ao anatinao. Dia ilay menaka koa feno anao aty ivelany dia mitate menaka ianao. Rehefa mitate menaka ianao dia ninona zay rehetrarehetra alehanao dia mamela dia tongotra menaka ianao dia ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina. Zay rehetrarehetra kasihan'ny tananao tahin'Andriamanitra. Atsika tsara angamba le Salamo 23 iny le hoe mamelatra latabatra ny lohan'ny fahavaloko ianao dia tout de suite après an'izay hoe manositra diloilon'ny lohako ianao kapoakako feno dia feno. Dia tout de suite après an'izay hoe fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra. Le diloilo koa zany ilaina rehefa misy ady adi-panahy, bataille. Maninona ka misy fahavalo eo dia mbola andehanao buffet ho anao Jesosy. Maninona dia mbola amin'ny menaka anao, satria le menaka ilaintsika koa amin'ny adi-panahintsika amin'ny ady. Fa rehefa feno menaka ianao dia vola inge vao mahita anao dia miala Dia avy eo rehefa feno an'le menaka koa anao tsy vitan'izay ihany mandresy ianao amin'ny adinao rehetra. Fa fahasoavana sy famindram-po manaraka anao. Tsy ny hoe baikon'Andriamanitra mihitsy hanaraka anao, misy fitahiana be dia be zany ao anatinao. Fa fankatoavana zany koa io hoe izay asain'Andriamanitra atao dia atao. Rehefa tsy mankatoa tsika dia le loharano avy any amin'i Jesosy ritra le izy satria voilà tsy nataontsika ninina mihitsy dia meritra le izy. Zavatra iray lehibe izay mamono ny fitombontsika ara-panahy sy ny hafontsika
dia ny distraction. Ny distraction ohatrany hoe surtout raha hoe zavatra tsy maloto zany a, ohatra fotsiny hoe lalao jeu amin'ny telefônina io, rehefa tafahoatra loatra io foana ny image ao anatin'ny lohanao ao, io foana au lieu de hoe Andriamanitra te hanome image anao a, Andriamanitra te hiresaka aminao tsy maheno intsony fa feno zavatra hafa ao anatin'ny lohanao. Dia le distraction maka fotoanantsika, le distraction maka ny saintsika, dia kelikely dia miena ny afo, miena ny afo, miena ny afo a, dia rehefa kelikely ianao kamo ianao na hivavaka namaky baiboly a, dia hijery Netflix andeha hijery Jeux olympiques. Za tsy miteny hoe ratsy akory ny mba mila manana hobby daholo tsika na distraction e. Fa rehefa distraction tafahoatra loatra dia manimba fanahy zany. Dia mila maka risque koa tsika mba voaka zone de confort-tsika raha tianao ny asan'Andriamanitra. Fa raha ohatra ianao tena confortable sy à l'aise loatra ianao amin'ny zone de confort-nao a, dia eto mambavaka ny tian'Andriamanitra fa mino misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao miala kely amin'ny zone de confort-nao anao. Tsy isan'andro aloha dia mila maka risque foana ka hoe andeha ho any a Ukraine fa any angamba zao no tena misy risque. Tsy izay le izy fa misy zavatra sain'Andriamanitra ataontsika. Dia tsy maintsy mba manina moa zany, tsy maintsy manao izay sitrapon'Andriamanitra tsika zany. Misy zavatra ohatrany hoe tiako zaraina zany satria roa herinandro zay za vao aingana nandeha tany États-Unis zany nanatrika conférence zay zany. Mahavariana amin'ilay izy dia izao. Ny anaran'ilay ville nanaovana an'ilay conférence dia hoe Corps du Christ. Mahavariana, Corps de Christ, Corpus Christi zany anarany fa teny latinina angamba zany fa Corps du Christ. Any a Texas zany io toerana io dia any a Texas zany mafana be mihitsy. Dia miresaka amin'ilay mandeha Uber moa zany rehefa avy mivavaka sy ohatr'izany zany dia miresaka amin'ilay chauffeur orana zany ireo olona nandritra ny efatrandro sa firy andro, orana. Ary manina avy be foana ny orana aty aminareo. Ny orana aty ozy izy mahavariana ozy izy fa exceptionnel be c'est rare. Amin'ny fotoana ohatr'izao izy tsy misy orana be ohatr'izao fa tena orana zany ireo olona. Dia ohatrany hoe sinina voaloha zany aloha hoe ny anaran'ilay conférence hoe greater things na hoe plus grande chose, les choses plus grandes. Dia za aloha ilay zany any amin'ny Corps de Christ ny atao dia avy be ny orana mandritra ilay fotoana conférence fotsiny. Vita ilay conférence sabotsy lahady tsisy orana intsony. Talohan'ilay conférence nanomboka tsisy orana. Ohatrany hoe sinina sy tsodrano avy any an-danitra zany avy amin'Andriamanitra iny. Tao anatin'ilay conférence fa tena niasa ny fanan'Andriamanitra, milatsaka ny fanan'Andriamanitra, ny afo ny diloilo, fizarana fanomezam-pahasoavana, ny fametrahan-tanana sy ny rehetrarehetra. Dia ilay olona mitory koa ilay témoignage zareo zany mahavariana. Fa ny tena zavatra nanaitra anahy ny humilité an'zareo. Humble. Tena hoe humble. Ary miteny sao dia mieritreritra ianao hoe mahavita an'izao dia hoe za spécial. Non, mankatoa an'Andriamanitra fotsiny dia ampiasain'Andriamanitra. Misy zavatra anankiroa mitantarain'ilay olona nitory teny izay tiako zaraina aminao. Les paroles de connaissance zany raha tsika ilay hoe mahazo ohatrany hoe mahazo fihaova amin'Andriamanitra ianao hoe misy zavatra tokony ataonao dia mankatoa ianao. Indraindray izy io mety hoe pensée, indraindray mety mahita sary, indraindray mety ohatrany hoe impression, indraindray maheno feo arakarak'ilay olona moa zany sy ny fomba indraindray any amin'ny nofy. Fa zao ny zavatra nitenen'ilay olona. Ilay olona anankiray izay aloha. Izy zany matetika ny olona rehefa ity olona ity zany olona niady teny asa nanao foty dia niady dia vakivava mihitsy ilay olona ny adivany dia bon dia nandeha ny tribunal moa zany dia nigadra dia nivoaka avy tany zany mbola olona mbola tena ohatrany hoe gangster mivoaka zany niova fo. Ny olona rehefa ohatr'ireny tena mahatsapa an'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra anazy dia mafana fo be mihitsy. Dia nandeha hono izy indray mandeha eny amin'ny parking, ohatrany hoe mandeha eny amin'ny parking Carrefour ianao tsy haiko. Dia niteny hono Andriamanitra hoe andany ianao manantona an'io tomobile ry io. Izay fotsiny tenenin'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehetra tsy miteny hoe inona daholo ny asaina ataonao dia avy eo fa mila manao premier pas ianao izay hoe maka risque ianao. Andriamanitra tsy miteny hoe
andana makeny dia zao dia zao dia zao no ataonao dia zao no mitranga dia zao non izy fotsiny Andriamanitra hoe andana ianao makany manatona ny tomobily ry dia nijereno ilay tomobily ao anatin'ilay tomobile hony a misy couple miady fa mivazavaza be zany le rangasa ramatoa dia misalasala ihany any izy nijereva le lehilahy anaty tomobile bokony be zany izy kelikely vononty eto maty nefa hoe mankatoan'Andriamanitra izay zany dia nandeha hony izy ka midy be zany le fitaratra dia le couple mifamaly sy ohatrany nanao gesticulation be zany dia nidondominy hono le varavarakely dia nierika hono le lehilahy dia hoe enina nona tadavinao dia tsy nivoan'le lehilahy zany dala mandeha any dia ny insiste any izy zany dia mbola tsy fantany mihitsy zany hoe inona no teneniny fa ndomina fotsiny dia tezitra be hono le lehilahy hoe ndala ianao mandeha any fa inona no ataonao manodondona anay eo dia farany hono zany satria ny insiste le lehilahy nandondona dia vohain'le lehilahy fitaratra hono inona dia tavinao le zareo le vehivavy sady mitomany mitabataba dia eo izy efa mivola fitaratra zany mieritreritra hoe inona moa zany no teneniko dia miteny Andriamanitra taminy tenenao an'izao izy hoe zanakareo vavy mila anareo izay fotsiny teneniny hoe zanakareo vavy mila anareo tonga hono dia nitomany be le couple izy moa zany tsy malala eo maninona mitomany hony ny zavatra niresahan'ireo couple mifamaly be tao anaty tomobily ireo tamin'ny fotoana iny hoe ahoana ny ataony zareo fa hiara-mony teny izy hiara-mony teny izy nefa izy mananjanaka vavy kely izay zany le izy dia niteny fotsiny le lehilahy zany hoe mialatsiny fa za kristiana dia nasain'Andriamanitra nanantona anareo dia izay zany lazain'Andriamanitra hoe zanakareo vavy kely mila anareo dia évidemment taorian'izay zany dia netiny tamin'i Jesosy zany dia hoe tianao ve nandray an'i Jesosy dia hoe bien sûr ako Andriamanitra ary miresaka mamonjy azy ko tsy nandray an'i Jesosy dia nandray an'i Jesosy zany dia voavonjy zany izy roa dia tsy namony tena zany eritreretiny hoe raha tsy nankatoa zany io lehilahy io hoe nasain'Andriamanitra niresaka tamin'ireo olo ireo mety efa nananabasy izy tao anaty tomobile zany dia izay ilay hoe adin'Andriamanitra aminao ny raha an'ireny olo iray satria ianao nirahako tsy nandeha satria ianao mieritreritra inona no lazaiko andreo ary raha vonon'ireo ary raha tsisy ninino ary raha fabaraka ny réputation antsika zany tsy important amin'Andriamanitra sady tokony tsy ao anatin'le balance akory dia évidemment zany dia faly be zany izy tsy namony tena moa nandray an'i Jesosy dia jery hoe nidirany fanahy-masina nahazo fifaliana dia nivoaka avy anaty tomobile zany dia nisaotsaotra be dia avy eo hono izy zany le rangahy le voavovonjy zany nivoaka anaty tomobile dia nandeha dia nahita lehilahy anankiray teo amin'ny parkina mandeha tonga dia nazakazaka fotsiny izy dia nanantona an'ilay lehilahy dia zao no nataony tsy azona ao an-tsaina mihitsy izy ny zavatra nitranga tao anatin'io tomobile io dia ozy le lehilahy hoe non mbola tsy mifankahalala akory fa inona ny zavatra nitranga dia niteneny hoe zay ozy izy sakamony tena dia tonga le rangahy io izy niteny hoe zao lazain'Andriamanitra hoe zanakareo mila anareo dia tsy namony tena indray tena andray an'i Jesosy dia zao zao dia ozy le lehilahy hono mahagaga be zany fa za io koa andeha hamony tena koa za io dia évidemment tsy namony tena koa zany izy ianao koa nandray an'i Jesosy dia nandray an'i Jesosy olona telo zany no voavonjy dia fa mianankiray zany voavonjy no nifankatoavany le lehilahy fotsiny ndana manantona an'ilay tomobile dia dondomy le fitaratra c'est tout mahavariana zany le témoignage zareo dia le anankiray zay indray ny témoignage indray hoe tany an-tranony izy amin'ny folo alina dia ozy Andriamanitra hoe andany ianao mivoaka dia makanisany anaty ala dia eto ny telefoninao dia menu hira masina dia fait adoration adore moi zay fotsiny tenen'Andriamanitra amin'ny folo alina andana makany anaty ala dia fa saika tsy andeha ozy izy mbola hiady hevitra amin'Andriamanitra dia zay zany ny anazy zany efa ohatrany hoe mba nianianany teo anaty an'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra dia obéissant fotsiny izy dia lasa izy dia nentiny moa ny telefona petany écouteur dia lasa izy nandeha tany anaty ala dia tsy fantany andeha ho aiza izy aninona dia nandeha izy nandeha angamba fa nandeha adiny iray angamba zany lavitra be tsy fantany intsony izy hoe aiza dia nijerevana ny telefona 2% sisa dia avy eo maty le telefona tsisy intsony zany na lampe de poche ninona dia ny zavatra tadidiko ozy izy ny rahalahiko mpandehandeha manao campine sy ohatr'izany ireny teny hoe rehefa sendra very ianao any any amin'ny campagne na any anaty ala andana jereo fotsiny izay misy jiro na trano na misy olona manao feu de camp dia iny fotsiny ataovy izay tongavanao any
dia tsy fantatro mihitsy aho izy hoe nakaiza na taiza, fa nandeha aho izy nandeha dia nahita jiro kely tery alavitra tery, dia lasa nandeha izy. Dia nandeha nanantona an'ilay jiro aho. Ilay jiro izy kay misy ohatran'ny clairière kely zany dia misy nanoatra ny feu teo. Voaka avy ao anatin'ilay ala hono izy tonga teo amin'ilay amoron'ilay ala zany, mijery tonga dia figé par la peur, terrorisé. Vehivavy anaky efatra hozy izy sa dimy manao ohatran'ny akanjo mainty manao kapusy sorcière, manao rituel vao avy namono saka natao sakrifisy. Eny an-tanan'ilay sorcière ray mbola misy antsy lavabe feno rà, le saka mbola mivalapatra maty eo ambany eo izy fizetsina hetsika. Hay hozy izy le amin'ny film le hoe voafatotry ny tahotra paralysé tsy resadresaka fa tena tsy nahetsika. Dia hozy hono le vehivavy sorcière amin'ny tanan'ilay antsy, izy ianao, ino nataonao eo? Tsy tafateny aho izy izy, tena tsy tafateny tsy fantatra inona no tokony lazaiko natahotra hoe le antsy be ihany nijerevako raha hitambarany reto eo zany dia ho faty fa tsisy ninona nataoko. Mbola naverin'ilay vehivavy fandroany, izy ianao, ino nataonao aty? Manambana antsy, tsy tafateny aho izy izy, te hitsoaka aho izy izy fa tsy tafa, ohatran'ny hoe koleta amin'ny tany to tsy tafahetsika. Mbola naverin'ilay vehivavy fahatelo any hoe, izy ianao, ino nataonao aty? Tapitapy kosa izy nisokatra ny vavako, dia ny zavatra nilazaiko hoe Dieu existe, il est réel et il vous aime. Zay fotsiny. Vao niteny an'izay hono izy tomany be ilay vehivavy dia natsipony antsy tamin'ny tany dia nitomany be mihitsy izy dia ilay sorcière ambiny rehetra teo lasa nirifatra nitsoaka dia izay ilay lehilahy ohatrany tonga saina hoe efa inona ny tranga dia nitomany be ilay vavy, nitomany be dia nanomboka nanatona tsy moramora hono izy sady mijery an'ilay antsy be ihany. Dia noho ny efa nitomany be hono ilay vehivavy dia noho ny efa afaka niteny hono ilay vehivavy dia niteny taminy hoe izy hono lehibe tao anatin'ny fiangonana fa tamin'izy 13 ans nanomboka nanao pratique occulte. Asa zany misy an'ilay tarot, ouija board ireny any États-Unis, ohatran'ny hoe innocent genre hoe Harry Potter tsy fantatro ireny. Nanomboka nanao an'ireny dia avy eo ninitatra tsikelikely dia nitatra tsikelikely dia lasa tsy nino an'Andriamanitra intsony dia lasa mivadika sorcière, tena efa mivadika sorcière mihitsy fa mama mbola mivavaka be. Dia maraina hiala ao an-trano hono izy andeha hivoaka ny varavarana noho nitenen'ny mamany hoe Jesosy tianao, za mivavaka ho anao. Doziny izy, makaleo akoho ianao miteny an'izany foana, aza miteny an'izany. Raha mandefa olon'Andriamanitra androany miteny hoe tena miexiste izy sady tiana, zay vao ino an'izany. Eritrereto amin'izany ange ilay izy hoe tsisy coïncidence ireo olona, fa zao fotsiny maheno ianao dia makatoa dia Andriamanitra manao miracle ao anatin'ny fiainan'ny olona. Zay ny antom-pisitsika asianao amin'ny maha-kristianantsika, hosoran'Andriamanitra ianao dia alefan'Andriamanitra ianao manao ny asan'i Jesosy. Zay zany ny témoignage tiako lazaina anareo dia pratika foana moa ny antsika hoe zao zany raha te hitombo ianao priorité anao zany voalohany indrindra aloha tsy maintsy Andriamanitra. Baiboly ny tenenina teo mivavaka, méditation, fanahy masina, discipline, anisan'izany fifadikana rehefa ilaina fa sao dia hoe Andriamanitra 15 minutes miasako adiny 5 Netflix adiny 3 télé Jeux olympiques adiny 2 réseaux sociaux adiny 3 dia mandeha matory avy eo. Tsy sanatria koa hoe manameloka na inona ako. Fa mila misaraka amin'izao tontolo izao sy ny fomba isika raha te ho feno an'izany hoe diloilo masina sy afo izany fa Jesosy teny hoe tsy manana anjara amiko izy izao tontolo izao. Rehefa tonga ny andrinan'izao tontolo izao izy tsy manana inona atao amiko izy dia tsika koa tokony izay. Tokony tsy zavatra ifandraisantsika amin'ny Beliala izao tontolo izao fa tokony an'i Jesosy 100% tsika. Izany hoe important be zavatra jerentsika, zavatra tenentsika, zavatra henontsika, tokony zavatra madio manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia fanontaniana petraka amin'ny tsirairay zany hoe inona raha mila hovaiko ao anatin'ny fiainako sy ny fombako mba hikoriana ny diloilo bebe kokoa, diloilo masina Jesosy mba hamoto anazy ny diloilo masina zany mba hiredareda ny afo fanahy masina atao anatiko dia mba afaka ampiasain'Andriamanitra. Inona kay nasain'i Jesosy ataoko mbola tsy nataoko, ary inona kay nasain'i Jesosy ataoko
fantatra tokony ataoko fa tsy nataoko satria natahotra hoe sao dia vasoka be, natahotra hoe sao tsy mireusir, natao tsy sura mihitsy endra indray tsy sura mihitsy ka fa raha tsy manompo premier pas ianao tsy asehon'Andriamanitra anao hoe inona manaraka. Dia zao zany tsy hompieny fotsiny tsika androany fa tokony mba manana zany fikasana masina, aleo tsy mivoady fa aleo ataoko hoe manana fikasana masina. Raha mpihaino fotsiny tsika io sisa Andriamanitra fa tsy mpanantanteraka dia mamita tena. Dia ho adinina amintsika io sisa Andriamanitra izay rehetrarehetra henontsika nefa. Dia izao zany no ohatran'ny hoe fangatahako amintsika rehetrarehetra hoe mba manana fikasana ary ve tsika hoe inona no tokony mba hoe hovaina zany raha tia mba ho fenao zany. Iza moa tsy maniry mba ho akaikin'i Jesosy hanara-tian'i Jesosy mba hoe mandeha amin'izany herin'ny fanahy masina sy ny afo fanahy masina izany manara-tian'i Jesosy akaiky an'i Jesosy. Izay zany ny fanontaniako amintsika androany.